office pirenena malagasy miandraikitra ny mpiatitra anaina sy ny bekotro marolatra dia miandraikitra n'ireo tanora malagasy nandray anjara tamin'ny ady lehibe voalohany sy ny ady lehibe faharoa. Ny ady lehibe voalohany dia tamin'ny 4.700 ka hatramin'ny 4.700 ary ny ady lehibe faharoa kosa dia tamin'ny 7.700 ka hatramin'ny 7.700. Miandraikitra ihany koa an'ireo tanora nandray anjara tamin'ny ady tany Indonésie, tany Algérie, tany Tunisie, tany Maroc, tany Indochine ary ny ady tany Antsirana na guerre de Gaucherese. Tsara omariany dia itsika zanatany frantsay tamin'ireo vanim-potoanareo ka izay natonga an'ireo tanora malagasy tamin'izany fotoana zany nandray anjara tamin'ireo ady lehibe ireo ary natsona satria tamin'izany fotoana zany ny mpiady malagasy anisan'ny tena noderaina misy tamin'izany fotoana zany. Zay natonga an'ilay hoe tirailleur malagasy satria tena navitrika dia navitrika tokoa izy ireo ary ny fanampin'ny tanora malagasy ny frantsay anisan'ny nahazona vokatra be tamin'ny ady lehibe voalohany zany na tamin'ny ady lehibe faharoa. Ity fampirantiana zay ho atao manomboka ny 6 novambra 2020 ity ka hatramin'ny 13 novambra 2020. Ny 6 novambra zany dia manomboka amin'ny 3 ora arivo dia natao indrindra fahatsiarovana ary fanaingana zany ny tanora malagasy hoe ireo raha ray aman-drenitsika tamin'izany fotoana zany aiza ho aizintsika raha mihoatra an'ireo. Izay zany ny zavatra tena votra amin'izy io ka atao amin'ny ofisy pirenena malagasy miandraikitra ny mpiaditra anainy sy ny bekotro marolatra manomboka ny 6 novambra 2020 amin'ny 3 ora ariva ny fanokafana fomba ofisialy ary ny farany zany ny zoma 13 novambra 2020 amin'ny 12 ora atoandro. Inona moa natao amin'izany? Natao amin'izany dia fampirantiana ny horonantsary nandraisantsika anjara zany zany tanora malagasy tamin'izany fotoana zany tamin'ireo vanim-potoanareo. Ministera filomapirenena zany no miahy ara-teknika sy ara-administratif an'ity foibe ity.